vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran. Haleluya. Faly miona aminareo ndray andro any miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izy mivonona ndray zavatra androany izy mivonona iova androany tovy amainina mafy raha resy lahatra ianao. Amen. Ndao maka ny tenin'ny tompontsika atao amin'ny Matthieu 4:4. Matthieu 4:4 andininy 4:20 no vakiko tiako ianao ifantoka ato tsara andray ny afatr'Andriamanitra eto androany manao hoe ary efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopa ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra ary tamin'ny fiambenana fa efatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia rakita ohatra ka nanao hoe matoto io dia niantso izy ireo no nitahotra ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay nanao hoe matoky fa izao ihany ty aza matahotra ary Petera namalaka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaivo manantona anao eny ambony rano ary hoy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambony rano anantona an Jesosy fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Nahita ny rivotra izy dia nanina hoe natahotra. Ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo vonjeo aho. Eo amin'ny andininy 1:30. Ary naninitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana ny anana ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ataovy haleluya. Haleluya. Araka ny nambarako teo dia ny planin'Andriamanitra voalohany androany dia izao te hanovanao Andriamanitra. Amen. Maro amintsika rehetrarehetra tonga eto fa zay ny ahatongavanao eto. Manantena n'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Maro aminareo ny miandrandra zavatra hoe Jesosy andeha hivavaka indray aho. Inona moa ny andehananao hivavaka ty? Manantena ianao fa hisy vahaolana avy amin'Andriamanitra androany. Manantena ianao fa raha tonga hivavahana eto ianao dia ho sitrany ianao androany. Manantena ianao fa hisy fahagagana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany. Amen. Zany daholo ny ahatongavantsika rehetrarehetra eto. Manantena ianao fa io olana mavesatra eo aminao io azon'Andriamanitra hovaina amin'ny fomba mahagaga io. Ary maro aminareo ny miandrandran' zany eto rehefa hifarany ty fotoana ity aza matahotra tsy ho diso fanantenana ianao hiala eto. Amen. Za mampahery anao tsy ho diso fanantenana ianao hiala eto. Amen. Itsikiny akaikinao dia teneanao zany izy tsy ho diso fanantenana ianao miala eto androany. Tsy ho diso fanantenana ianao miala eto androany. Haleluya. Haleluya. Tsy ho diso fanantenana ianao. Ny Andriamanitra ivavahanao tsy mamitaka izany raha lasena bavy. Tsy mamitaka izany ny Andriamanitra ivavahanao. Raha ohatra ka efa maina ny tranon-janakao
ka tsisy na inona intsony aho. Misy fotoana ianao tena efa mendrandra hoe roviana ihany ano iteraka, tsy mety niteraka. Efa nahita vehivavy aho tamin'izany fotoana izany tany Antananarivo tany 5 taona fa mbola nitoejazy ary niteraka somatsara. Tsy niteraka zany vehivavy zany tany efa 5 taona tany efa 4 izy efa bebe pozin'olona efa bebe tany izy vao men'Andriamanitra zanaka. Ain'Andriamanitra mamelona ny trano zanaka efa simba sy efa maty. Ain'Andriamanitra mamelona ny zany indray atovy amainina. Amen. Ain'Andriamanitra ny mamelona ny zany ray. Alleluia. Alleluia. Leta be fiainan'ny olona izay efa hitako. Ao Antananarivo mo mahafinaritra raha latsena vavy be fijoroana vavolombelona. Ary amin'ny manaraka hoavy za misy fotoana raha sirampo ny tompo andeha ho any Frantsa afaka andro vitsivitsy. Ataovy alleluia. De zao melohany andehanako any. Tia eny fijoroana vavolombelona mahakasika fiainanao io raha latsena vavy. Amen. Ka rehefa tonga any Frantsa any afaka andro vitsivitsy de enao ndray nijoroko vavolombelona any hoe tany Tamatavy aho indray andro. Tany Tamatavy aho de nisy vehivavy ohatrao, nisy lehilahy ohatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka eo aminao any izany latsena Amen. mba hisy fotoana hitoro teny Antananarivo de ny fijoroana vavolombelonao ndray no entiko any Antananarivo. Amen. Fa tsy ny avy any Antananarivo foana no midina ty, ny enao ndray ny ampiakarina any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iza minao zany fa vitan'Andriamanitra. Amen. Ny enao ndray no ampiakarina. Tenenao zany eo nilanao, ny enao ndray no ampiakarina any. Ninaoneno ampiakarina. Alleluia. Aheny vaovao mombanao aho hoe tsy nentina anambady mihitsy na ilikiliky ny lehilahy, tsisy nentina kavady mihitsy, rava foana ny fiainam-pitiavana. Itsoro vavolombelona mombanao indray andro any. Fa nahazo alimainina ianao, nanambady vazaha ianao, lasa ny andafy ianao. Ataovy alleluia mafy. Alleluia. Nisy vehivavy zay tao fianara-tsoa tao. Pitsipona charbon asa rehefa nitantaraiky teto moa izy te. Pitsipona charbon ny asa nina hoe? Pitsipona charbon. Raha nijeran'izany vehivavy zany tena hoe miteny frantsay zany meme mihitsy ry pasteur Samuel reo rehefa mihaino azy miteny frantsay fa teny frantsay mifangaro malagasy be. No so misy atendrombohatra mivavaka avaiky le miresaka amin'le vadiny vazaha izy. Alleluia. Pitsipona charbon. Ka ty raha mipangatangataka teny nananina teny. Amin'izao fotoana zao zany anabavy zany nanambady vazaha izy. Tovy alleluia mafy. Alleluia. Manana sprinter asa anaky 3 sa anaky 4 izy. Manana tomobile kely. Nefa de olona pitsipona fatina charbon tary. Mbola ijoro vavolombelona indray andro any. Tao Tamatavy tao, nisy lehilahy, nisy vehivavy ohatr'izao. Nofain'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainana. Tovy amen raha mino zany ianao. Amen. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehetra. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehetra. Alleluia. Zany miteny anareo rahalahy. Fa na de football io ary, na de ino hoe? I baolina io ary. Ain'Andriamanitra ny manova tantara ao anatin'izy io. Misy mpanao baolina anankiray zay, mpanao baolina Barea zay. Izy tena nanaraka ny toroteniko ary izy tena pino. Mama mivavaka ao amintsika fa izy moa tany andafy tamin'izany. De tena miresaka mifandray amin'ny foana izy. Nisy fotoana izy tonga taty Madagasikara de mivavaka tao amintsika tao. Alleluia. Njiva ny anarany. Izy mahalala an'izany mpinareo baolina Barea zany. Nefa tsangany ny tanany zay mbo mahay an'izany. Alleluia. Ny tsodrano an'io rahalahy io. Raha ho tafity Barea ao ahoana hoe niteko taminy? Raha ho tafity Barea. Za kosa aloha tsy niteny taminy hoe tsy maintsy ho tafity Barea, fa ahoana ny teniko? Raha ho tafity Barea. Raha ho tafity Barea dia amin'ny alalanao rahalahy ny ahatafita azy. Alleluia. Teny tsofoko rano foana io rahalahy io. Nanao kanina amin'ny Barea tamin'ny alalan'io rahalahy io. Ataovy alleluia mafy zany. Alleluia. Io rahalahy io napity baolina anankiray na tonga amin'ny Barea tafita tany. Alleluia. Nisy fotoana amin'izay Barea taty aoriana nanao baolina foana fa tsy tafita mihitsy moa rahalahy reo zany. Nisy fotoana izy tsy tafita mihitsy. Fa izao kosa ny nafinaritra. Lay tsodrano nataoko tamin'io rahalahy io. De tena nandaikitra mihitsy. Isaky ny mba mahafaty baolina amin'ny Barea de ile rahalahy io foana matetika ny mahafaty azy. Alleluia. Alleluia. Tamin'ny alalany foana ny baolina ny tafiditra.
dia mba natonga ny bariana azy ray 0 roa 0 dia mba izy foana alleloia marina io le baria farany teo le nandresy teo iny le nanao tranona teo le baria zandriny teo reny fijoroana vavolombelona ny mahafinaritra tamin'ny zala reny rehefa manao baolina izy na mahavy alohany anaovana baolina na avy na vita baolina ho anareo izay manaraka Facebook sianina ina ny ataony zala rehefa avy nanao match izy mandohalika amin'ny vavaka manina hoe mandohalika amin'ny vavaka zany natonga an'ireny tafita tany amin'ny demi-final nitoyany moa tsy haiko fa mifantatry fotsiny hoe vavaka ary fantatry anareo coachany le entraîneur ny coachany raha lahy miara mivavaka amintsika amin'ny 3 frère ao mivavaka be alleluia za mihitsy mifakahita amina isan'andro alleluia fantatrao le zalahy le rakolona avy any andafy iny lasa nakany andafy nandeha nividiny ny vazaha iny izy le mpanao baolina le mpanao baolina malaza be amintsika barea iny mivavaka rahalahy reny manino hoe vavaka amina fiangonana zandriny eo Antananarivo ary tena mitady an'Andriamanitra zany ny ampaherezako anareo fa io olona mivavaka io na hatrany amin'ny baolina kitra ary misy fahasoavana manaraka azy misy fahasoavana manaraka azy ary iala eto ianao androany manana finoana isy fahasoavana iaraka aminao hoe amen namafy namafy raminao zany ianao amen tena ianao vavanao misy fahasoavana iaraka amiko eto misy fahasoavana iaraka amiko androany alleluia mba maniry androany mba tsy hitovy amin'ny fotoam-bavaka rehetra ty fotoam-bavaka androany ity isy olona napakevitra tanteraka eto androany lasany avy isy olona napakevitra amen rehefa mijery an'ity tantara ty tsika eto amin'ity Matthieu 4:7 ty dia ny tantara ny tsangatsanganan' Jesosy teny ambony rano tantara nina hoe tsangatsanganan Jesosy ny tsangatsangana teny ambony ranomasina Jesosy ary raha vao nahita an'izany ny mpianatra tena tahotra ny orooro ary nylaza manao hoe matotoy io tamin'izay fotoana izay kory ireo mpianatra ireo dia eny ampovoany ranomasina ary eny ampovoany ranomasina miaraka amin'ny tafiotra miaraka amina onjan-drano miaraka amina topatopany ranomasina ao anaty orooro tampotampoka eo Jesosy mitsangana eo ampovoany ranomasina lazainy zalafa matoto lazainy fa inona hoe zavady fantôme matoto fantôme natahotra ireo ny orooro reo fa hoy Jesosy aza matahotra fa izao ihany ty ataovy alleluia alleluia namaly Petera Jesosy eo raha ianao ihany ary io asaivy makany aminao ahy asaina makaiza hoe makany aminao ho Jesosy makanesary niaraka tamin'izay Petera nandeha teny ambony ranomasina ary tsy netiny letika ihany ko asiteka mafy zany nandeha teny ambony ranomasina naninona hoe nandeha teny ambony ranomasina amelesona kiraha ianareo ariavana inona moa no mahatonga ny mpino mivavaka foana fa tsy mety tena mandray valim-bavaka ary maro aminareo no mahatsapa an'izany maisatra ny valim-bavaka tara ny valim-bavaka tsy tena hita hoe aiza le tena valim-bavaka tena mivaingana mivavaka ihany fa ohatra miady mafy ary tsy hita tena hoe aiza le Andriamanitra tena mamonjy maro aminareo reo no latsain'ny olona lany fotoana amin'ny fivavahanareo lany andro amin'ny fivavahanareo lany andro any akiry isaky ny alarobisy alakamisy amin'ny 12 tsy hitakory zay vokany zay hivavaka ho anao androany fa tsy maintsy misy vokany ty fotoana androany ty ra latsaina alleluia fa hainao ve ho aiza ny tena olana mahatonga ny mpino tsy mandray valim-bavaka aiza ny tena olana ny tena olana riavana zavatra anankiray fanapahan-kevitra inona ny tena olana hoe fanapahan-kevitra avereny mafy zay teniko zay fanapahan-kevitra fanapahan-kevitra tonga eo enao mivavaka
fa tsy ampy fanapahan-kevitra. Tonga eo ianao mideran'Andriamanitra, miainy toroteny, fa rehefa avy miainy toroteny ianao, renao le toroteny, fa ny fanapahan-kevitra akatohany iny tsy vitanao. Fanapahan-kevitra n'inona hoe? Matahotra. Ny tena olona mpivavaka amin'izao fotoana izao dia problema fanapahan-kevitra. Averiko faharoa, ny tena olona ny mpivavaka dia problema fanapahan-kevitra. Averiko fahatelo farany, ny tena olona mpivavaka dia problema fanapahan-kevitra. Inona hoe ny tena olona mpivavaka? Fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra. Andrala ny tena olanao. Andriamanitra tsy mitaha olona tsy tapa-kevitra zany. Andriamanitra tsy miasa raha tsy eo ambadiky ny fanapahan-kevitra. Raha tsisy fanapahan-kevitra entitra raitsinao, tsy mitahanao Andriamanitra. Raha tsy misy fanapahan-kevitra. Za misy fotoana malahelo mihitsy. Mahita piny be da be mazoto mivavaka, mazoto mampanakany am-piangonana, fa tsy mandray na inona na inona. Tsy mandray na inona na inona satria tonga mamonjy fotoam-bavaka fotsiny, fa tsy tena misy fanapahan-kevitra. Manaraka an' Jesosy fotsiny, fa tsy misy inona hoe? Fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra. Afaka nandeha teny ambony rano Petera, afaka namakivaky ranomasina Petera, raha vao niteny Jesosy manao hoe makane sara ty, hoy Petera maty an' Jesosy, raha ianao ary io Jesosy, asaivo makany aminao aho. Vakitsika tsara ny tantara eo amin'ny 9:20. Ary Petera namaly azy ka nanao taminy hoe tompoko, raha ianao ihany ary dia asaivo manatona anao ho eny ambony rano aho. Asaivo manatona anao aiza hoe? Eny ambony rano. Hoaiza hoe? Eny ambony rano. Ary hoy Jesosy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera. Dia nanina ho Petera? Nidina tamin'ny sambo kely. Ka nandeha teny ambony rano anatona an' Jesosy. Asiviteka mafy rahalahy sy anabavy. Nandeha nakaiza hoe Jesosy i Petera? Teny ambony rano. Nandeha teny ambony rano. Raha vao niteneny Jesosy mihitsy hoe makanesy, dia ozy Petera andeha ary aho. Dia nandeha Petera. Niletika sa tsy niletika? Tsy niletika. Tsy niletika izy aloha. Rahalahy sy anabavy, za mampahery anao, tsy miletika zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao misy fanapahan-kevitra ao anatinao, averiko, raha vao misy fanapahan-kevitra ao anatinao, dia tsy miletika zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha vao misy fanapahan-kevitra akatoho, akatoho, akatoho an'Andriamanitra, dia tsy miletika zany ianao. Alleluia. Raha vao misy fanapahan-kevitra, raha vao maninona hoe? Raha vao misy fanapahan-kevitra. Inona ny olantsika rahalahy sy anabavy? Raha miteny aminao Jesosy, misy fotoana ny tenin'Andriamanitra milaza aminao manao hoe ajanony io asanao io, io asa tsy mazavazava io, io asa maizimaizina io, io asa mifamatipatitra amina maizina io. Raha miteny aminao Andriamanitra manao hoe ajanony io, inona ny ao an-tsain'ny olona voalohany? Raha ho ajanoko ty pasteur, dia inona ny ivelomako? Raha ho ajanoko ty, dia inona ny fitadiavam-bola ho ataoko? Itinina melahatra amin'izay, fantatro mihitsy fa tsy mazavazava, fantatro fa maizimaizina. Raha ho ajanoko ty, dia ho aiza ny tany alehako? Fanapahan-kevitra. Any tena olona mivavaka maro any, te ho tahin'Andriamanitra, te handray zavatra, fa tsy ampy Fanapahan-kevitra. Raha miteny aminao Andriamanitra, ajanony ny fijangajangana, ajanony ny fiarahana amin'io lehilahy izay mijangajanga aminao io vehivavy tsy mahasoa anao io, izao ny alehan'ny sainao. Pastera, io ny mandony io fatranoko, io ny mandony ekolasin-janako, io ny manome vola. Raha ho ajanoko, dia izany ray mipapasosy amelona anahy eo. Izany ny alehan'ny sain'ny olona. Matahotra dia tsy sa mandray fanapahan-kevitra. Andaholiny ny olana eo amin'ny fiainany mpino, matahotra mandray fanapahan-kevitra.
raha miteny aminao Andriamanitra, raha miteny aminao Andriamanitra fa mila miavana amin'ny rafozanao ianao, mila miavana amin'ny ranotranao ianao, mila miavana amin'ny fianakavianao ianao, dia izao avy hatrany ao an-tsainao. Raha miavana amin'ireo ane pastery, reo ane manararotra anahy, raha vao miavana amin'ireo dia ohatrany hoe milefitra, raha vao miavana amin'ireo dia ohatrany hoe manino izy ty, ohatrany hoe resy pastery raha vao miavana amin'ireo. Tsy ampy fanapahan-kevitra, tsy ampy fanapahan-kevitra. Raha miteny aminao Andriamanitra, ndana miaina amin'ny fahamasinana, amin'ny fitondran-tena, ndana miaina amin'ny fahamasinana, na amin'ny fitafinao, amin'ny fitafinao, amin'ny fitondran-tenanao, dia izao ny ao an-tsainao. Raha andeha amin'izany pastery, amin'izany fahamasinana zany, ho ahilikiliky ny namako aho, ahilikiliky ny namako aho, ahilikiliky ny mpiara-mianatra amiko aho, ahilikiliky ny mpiara-miasa amiko aho, ry zareo reny maky pastery tsy malala zay fivavahana izany, dia zany ny mahatonga anahy. Misy tahotra ao anatin'ny olona mahatonga azy tsy tena samandray fanapahan-kevitra. Raha miteny aminao Andriamanitra, nisy fotoana rehefa mijeritsika ny tantara ao amin'ny Jaona toko fahaenina, Jaona toko fahaenina, ndray andro Jesosy dia anova ny mofo 5 sy hazan-drano 2 avoky olona 5,000. Avoky olona firy hoe 5,000. mofo 5 sy hazan-drano 2. Zao ny tenen'i Jesosy tamin'ireo apôstôly reo, tamin'ny mpianany, atsavy mipetraka ny vahoaka, dia nasaina mipetraka ny vahoaka. Dia hoy izy Jesosy manao hoe misy mofo firy any aminareo any, misy mofo firy any aminareo any. Natahotra ny apôstôly, tsisy mofo ao izy. Zazalahy kely anankiray ny manana mofo aoka 5 ao, sy trondro kely anankiroa, fa avokiona moa zany amin'ireo olona be da be reo. Fa nandray fanapahan-kevitra io zazalahy io. Reto mofo 5 sy hazan-drano 2 reto, omeko an Jesosy reto. Ataovy aleluia. Haleluya. Nisy fotoana ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 rehefa ritra ny reny rano keritra, dia ozy izy Andriamanitra mantsy Elipa aminany, andana makany Zarefata, fa misy vehivavy ao didiko, amelona anao, vehivavy mpitondra tena ao, amelona anao, tonga tany Elipa aminany. Nahita ny vehivavy mpitondra tena io, hoy Elipa aminany mantsy ny vehivavy io, raha vehivavy omeo rano ahosotroko. Dia lasa ny vehivavy andeha haka rano, fa mbola izy teny andalana, dia hoy indray Eli hoe dia mba hitondray mofo kely koa, anambary mofo kely koa. Zao ny tahotra tao anatin'ilay vehivavy, natahotra izy. Azafady ry mpanompon'Andriamanitra, azafady ry mpaminany Eli, tsisy mofo omeko anao ao, tsisy mofo omeko anao ao. Koba kely eraky ny tanana anilany eo amiko ao, koba kely eraky ny tanana anila. Andeha anamboatra ny koba kely io rehefa vita io koba kely io, vita mofo, dia hoanina mianaka, dia ho faty zay orinan'izay. Fa hoy Eli, aza matahotra, anamboary any aloha, zay vao manamboatra anareo mianaka. Ataovy aleluya. Fa zao namboaran'Andriamanitra, zao ny latsain'i Jehova, tsy ho ritra ny koba ao anaty barika, tsy ho ritra ny menaka ao anaty tavoara, fa anamboary any aloha. Aleluya. Haleluya. Natahotra raha vehivavy, natahotra raha vehivavy, koba kely eraky ny tanana anilany eny eo amiko ao, ahoana ny avoky atsika telo mianaka, inana an'io zay dia ho faty, tsisy afa-tsy io. Natahotra, fa saingina natahotra ary izy, dia nandray fanapahan-kevitra. Tsy maninona rozy izy, fa ho amboarika any ny mofo. Ataovy aleluya mafy lasera. Haleluya. Amboarika any ny mofo araky ny teninao. Namboary ny mofo, namboary ny mofo, dia nomeny Elipa aminany. Elipa aminany aloha no nomeny. Haleluya. Vita mofo, ninany Eli, hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy ritra ny koba tao anaty bary. Amen, amen. Tovy amen raha risy lahatra ianao. Amen. Raha lasy anabavy, zavatra iray ihany ny mahatonga an'Andriamanitra hetsika eo aminao, dia tsy inona akory fa fanapahan-kevitra. Inona hoe ny mahatonga an'Andriamanitra hetsika zavatra? Fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra. Inona ny toro-teny efa rehanao? Inona ny toro-teny efa ienao? Nanahoana ny fankatoavanao andreny? Fa eo daholo mahabloke ny mpino ry havana,
mazoto mihira, mazoto mandoaly, mazoto makana am-piangonana, mazoto mivavaka, mazoto mihaino toroteny, fa fanapa-kevitra akatoan'io toroteny io bloqué eo daholo. Ary raha vao bloqué eo ianao dia tsisy ninina azy n'Andriamanitra atao aminao, tsy afaka manao nin'Andriamanitra raha tsy misy inona hoe fanapa-kevitra. Ny zavatra mitanga rehefa mahatonga ny olona tsy manapa-kevitra dia zao matahotra. Natonga ny vehivavy io saika tsy hamme mofo any Eli, natahotra izy. Koba kely ty ve ozy izy, dia mbola zaraina amintsika telo mianaka ihany. Koba kely ty ve dia mbola ianao ihany nanamboarana voaloha. Natahotra izy. Ary zany mahatonga ny mpino tsy mandray fanapa-kevitra, tsy sa mandray fanapa-kevitra, satria misy tahotra. Matahotra ny vady, pastera, raha miroso lalinao any dia manahirana amin'ny vadiko hoe, pastera, Jesosy te hirosy any afa saingy zao matahotra amin'ny fianakaviako, te hirosy any afa saingy zao rasanatrimo ka ho tanterahako ny tenin'Andriamanitra ka tsy miasa eo akory Jesosy, ka tsy miasa eo akory Jesosy, dia ahoana ny afarako, afa baraka eo ah. Zany mihitsy tompoko manaradiany tompo, mitsoraka na tsisy pitaty ary. Teneniny eo an'ila anao, mitsoraka na tsisy pitaty ary, mitsoraka na tsisy pitaty ary. Zany ny atao hoe finoana, zany ny atao hoe fanapa-kevitra, mitsoraka na tsy misy mitaty azy, na tsisy nizaniza mitaty anao ary. Hitanao ahy mety tena zava-dozany eo anoloanao, fa saingy zao iroso ah, fa zay ny tenin'Andriamanitra. Amen. Iroso fa zay ny lazain'Andriamanitra. Amen. Alléluia. 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 Zany ene raha lasaina bavy ty fanompoana ny tompo teo. Miroso, vonona ny androso, vonona ny andray fanapa-kevitra. Na inona vavan'ny olona, na inona lazain'ny olona, na ho afa baraka. Sadraka, Mesaka, Abednego, nampitahory Nebokadnezara mpanjaka. Norahoana ny mpanjaka. Raha tsy mekohaka amin'ity sary olona volamena ity nareo, raha tsy mivavaka amin'ity fanompo-tsampy ity nareo, raha tsy mekohaka eo anoloan'ity tsangam-batom-bolamena ity nareo, dia ho atsipy eo anaty lafaoro misy afo mirehatra. Nekohaka daholo ny vahoaka rehetra. Nisy telo lahy tao tsy natahotra, tsy natahotra. Alléluia. Ninona lazain'ny mpanjaka, ninona fijerin'ny vahoaka, ninona lazainy zao tontolo zao, zay tsy ekohaka amin'io, zay tsy ekohaka amin'io. Alléluia. Alléluia. Tsy nekohaka. Tezy tsy Nebokadnezara mpanjaka. Nareo telo lahy zany ny tena mafilo, nareo zany ny tena mafiato koa, miomana ary nareo fa ho atsipy nareo anaty laforo. Natsipy izy telo lahy. Vokatry ny fanapa-kevitra, zay no raisiny teo imason'ny vahoaka rehetra, nafatotra ny tanany sy ny tongony, natsipy izy telo lahy. Natsipy tao anaty misy laforo, tao amin'ny laforo misy afo mirehatra, natsipy. Izao ny nahavarina ny mpitazana rehetra, izao ny nahavarina n'izao tontolo izao. Telo lahy zalany natsipy tao, efa nisy anankiray niandry azy tao. Rehefa nijery ny olona rehetra, anakefatra ny hitan'ny olona rehetra. Alléluia. Ataovy alléluia. Alléluia. Anakefatra ny hitan'ny olona rehetra tao. Ary zao ny vavan'ny olona manao hoe, ary le fijery an'le fahaefatra farany dia tao zanak'Andriamanitra. Alléluia. Tsy izy akory io, fa Jesosy nefa nelo lalana azy tao. Alléluia. Jesosy nefa nelo lalana azy tao. Zany mihitsy. Ho an'ny olona manana fanapa-kevitra lalina ary tsy manana tahotra, Jesosy efa mandray ny tanany eo aloha. Amen. Jesosy efa mandray ny tanany eo aloha aho. Amen. Alléluia. Alléluia. Zany ny ampaherezako. Vo tamin'ny maly nisy tovavy iny resaka tamiko, tsy mety niteraka hono izy. Dia lazainy dokotera fa misy fibrome, tambolohany misy fibrome, aveo misy kista, misy an'izao, misy an'izao. Zao ny teneniko taminy. Aza mampiasa fanafody tsony, aza mandeha mihotra tsony, aza mandeha dokotera itsony, andao hitsoraka eo amin'ny Jesosy.
andao hijoraka eo am Jesosy, ataovy aleloia. Mila fanapahan-kevitra zany ry havana. Raha vao miainy vavan'olona ianao tsy maintsy mandeha mpanotra ianao. Raha vao mahaino resak'olona ianao tsy maintsy mihinana fanafody ianao mba hampiteraka anao. Fa ny olona manana fanapahan-kevitra am Jesosy tonga dia manaraka ny tenin'Andriamanitra hoe Amen. tsy hampiasa nenenina itsony. Amen, amen. Hallelujah. Ataovy aleloia. Hallelujah. Misy fanapahan-kevitra mila raisinao androany. Anao délivrance tsika rehefa avy eo. Ampiala ny tahotra rehetrarehetra ao anatinao ao. Amen. Ny zavatra ho an-tsain'ny olona dia izao. Mijery ny hitan'ny maso. Mijery ny hitan'ny maso. Pastera, ny hitan'ny masoko dia izao. Mety misy fotoana ange Andriamanitra miteny aminao hoe akatony io tsenanao io rehefa tsy mandeha tsony, rehefa tsy mety tsony. Ary misy fotoana zany ny ilana an'ilay mivavaka, zany ny ilana an'ilay tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Misy fotoana ny fanahy masina te hanokatra lalana vaovao anao. Amen. Te hanokatra lalana vaovao anao. Tadidiko tsara mihitsy tamin'izay tao amin'ny nisy toerana ny vavahana tamin'ny 2008 tao amin'ilay complexe scolaire na Peflo. 2008 io, grande salle angeza be zay fanaovana mariage. Mety atsasatsasaky ty trano tenga amany angezana. Tao zay nanao fotoam-bavaka. Efa mba betsabetsaka olona ihany amin'io manatrika ilay fotoam-bavaka. Tao zay nanao fotoam-bavaka. Dia inona ozy izy ianao nisy fotoana zay nanao fitoriana kalamanjana. Dia tezitra le tompon'ilay trano satria ho faina isan-kerinandro. Nareo ozy izy manao tsy manao nefa ny mariage ato tsy tafiditra mihitsy. Tsy miverina tsononareo ozy izy. Ahoana ozy? Tsy miverina ao tsony. Tsy omena ianareo tsony ny trano. Nefa amin'io zay tena tsy mahita hoe aiza ny tany ale. Le mpitatana an'le grande salle io, mpitatana an'le toerana io am'izay, lehilahy ohatran'ny sarim-bavy zay. Aiza ve ny pastera dia tena tsy miverina tsononareo tsy makanareo. Sady kizitimbelona zay le ranamana. Sarim-bavy zay izy. Tsy averina tsony. Zao koa ny teniko taminy, zay koa tsy iverinao tsony. Ataovy aleloia amasa. Hallelujah. Amin'io nefa tsy hita hoe aiza ny tany ale. Tonga ny sabotsy tsy hita hoe aiza ny tany ale. Fa ny olona rehefa samy mandray fanapahan-kevitra, Jesosy mitaty azy ao anaty rano. Hallelujah. Jesosy mitaty azy ao anaty afo. Amen. Tsy avelan'Andriamanitra iletika zany ianao raha lazarana. Amen. Tsy avelan'Andriamanitra iletika ianao rehefa samy mandray Zany fanapahan-kevitra. mihitsy. Le sarim-bavy io ny teny taminay fa tsy omeny tsony ny trano. Za koa ny teny taminy, zay koa tsy iverinao tsony. Hallelujah. Aleo ifampitany eo. Ataovy aleloia mafy za. Hallelujah. Zay koa tsy iverinao tsony. Nandeha ny herinandro sy ny tapabolana. Ny herinandro voalohany aloha nisy terrain men'olona anay zay no faina. Nandeha ny herinandro faharoa mbola teo ihany. Ozy izy am'izay koa ny tompon'le terrain. Tsy menay tsonko ny trano terrain anay ozy izy. Eo vao tena hoe aiza. Fa ny olona samy manapa-kevitra. Jesosy efa manokatra lalana ho anao ary Amen. eo anoloanao. Amen. Io noho izay fanapahan-kevitra le sarim-bavy zay no nazahoantsika an'le grande salle ao 3 frères. Hallelujah. Dao ity tanana mafy ho an Jesosy. Hallelujah. Alléluia. Nefa le 3 frères andefa nambojanary anoany amin'ny avo efatreny. Afireny hoe Avy efatreny. no le grande salle tao Peflo le an'le sarim-bavy. Nefitsika efa mitady sy grande salle angeza be. Avy efatreny ny angezany. Asivitehaka mafy lasena bavy. Fa tafiditra tao fa ohatrany manofo tafiditra tao. Hoe Jesosy io nomena ho anay ty grande salle angeza be ty. Nomena ho anay ty. I Jesosy no io tsy manala baraka zany. I Hallelujah. Jesosy no tsy manala baraka ny olona Hallelujah. zany. Alléluia. Hallelujah. Zay no nidirantsika voalohany tao amin'ileo 3 frères. Zay no nidirantsika voalohany tao amin'ilay 3 frères. Nitsoraka na tsisy mpitaty ary.
tao ambany rena tamboaloha nitsofoka tao ny apahefakiletrano ny fien'olona fa nyrosony ty tsy amperitony fien'olona le trano ray manontolo Haleluya. mafy rahalasena bavy Mafy ny tehaka ho an'ny tompo. vo fien'olona le trano ray manontolo de oza matsy ny tompotrano ho raisinay koa le ambony riana Haleluya. mitovy amin'io ihany ny angezany. Haleluya. ozy izy mipiara-miasa tamiko tam'za pastera ty areny mbola tsy feno tsara akory de ahoana ny akaranao ambony riana zao fotsiny hoa raisitsika ny ambony riana tsy anjaratsika mameno an'io fa mirositsika manapa-kevitsika de Andriamanitra Haleluya. 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 Mirosona tsisy pitaty ary Zany mihitsy. Haleluya. Haleluya. Inona ny problème ny olona matahotra pastera antsana bengany eo ambany eo vaky eo any lohako iza no hitaty anay eo ozy Jesosy matsy amin'ny Petera manatona ary nandeha teny ambony rano Petera sa tsy nandeha mba navita ny Jesosy izy maro aminareo no avita ny Jesosy ala eto androany amin'ny anaran'i Jesosy afaka andeha eny ambony rano ianao relatsena ba Amen. Amen. afaka miainga ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy fanapa-kevitra ny raisy ny Petera sa ozy izy andeha ohatra ny eto atsary amin'ny farany ery ny zestery Petera nandeha zany koa tsika mandeha eny ambony rano ozy izy. Haleluya. Fa tampotampoka teo ampovoany teo nisy rivotra tampoka, nisy onjan-drano tampoka, nisy tafiotra tampoka. Efa nandeha 3 sekondra izy tsy niletika tampotampoka teo nahitan'iny. Tena ninona ozy izy voalaza amin'ny Baiboly izy natahotra. Nanina hoe nierika izy nijery an'iny de avy eo naninona natahotra. Inona ny dikany leo natahotra? Tsy tapa-kevitra tampoka. Nanina hoe dao ny vakitsika ny tantara Matthieu 7:10 andininy fa 3 andininy fa 7 ary izy manatona de nidina ny ala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatonan'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy de natahotra ary raha vo nilentika izy de niantso hoe Tompo vonjeo aho. Efa mba nandeha tsara. Ahoana hoe Efa mba nandeha tsara. fa tampotampoka teo nisy tafiotra ndray, nisy rivotra ndray, nisy onjan-dranomasy ndray, de inona ny tonga voalohany tao anatin'ny fony? Tahotra. Zany nge problème raha lasina bavy. Androany ho ampitombonin'Andriamanitra ny finoanao. Amen. Androany ianao andra hery ianao raha lasina bavy. Amen. Androany hiala ny tahotra ao anatinao Amen. fa fantatrao inona ny tena olanao. Misy aminareo reo nefa nandray fahasoavany efa falifaly ery. Haleluya. Soja Jesosy ijoro vavolombelona tahiny tompo misy amintsika nefa nandray fitahina fahasoavana fanasitrana vanim-bavaka tao anatin'ny 2 volana zay efa falifaly mihitsy ianao hoe niova fa tamin'ny latsinainy teo nisy onja kely, nisy rivotra kely tamin'ny lahady, nisy ina hoe Misy rivotra kely. de io ianao manjonitra be tsy mety mitsikitsika io mihitsy. De io ianao anaty akivina io ndray, io ianao mametra-panontaniana io Jesosy efa mba nitahinao efa mba nety ny fiainako tampotampoka eo efa niova ramsey efa tena falifaly ianao niova tamin'ny latsinainy ao vadiany ray. De io ianao kivy be io. Androany anangana ny finoanao ndray Jesosy. Androany anangana ny finoanao Jesosy. Raha misy lahatra ianao manaova amen na mafy ianao. Amen. Tsy tapa-kevitra tampoka Petera. Inona ny hafarany? Niletika ndray. Teneniny eo anilanao niletika ndray hoe. Letika ndray. An'le olana. Raha lasaina bavy. Ny fanapaha-kevitra ao ihany. Rehefa nitenenao Andriamanitra manao hoe aza matahotra. Ianao tsy maintsy tafavoaka na tsisy vazahary. Ianao tsy maintsy tafavoaka na tsy eo aran'ny ray aman-dreninao.
Amen. Ianao tsy maintsy tafavoaka na tsy oarany vadinao. Amen. Ianao tsy maintsy tafavoaka na tsy sinizanizanoana anao ary. Amen. Rehefa matoky ianao ka mandray fanapahan-kevitra ao anatin'izany, tsisy atahorana ny fiainanao raha lasina ba. Amen. Hoy amatsanao tsisy atahorana ny fiainanao. Amen. Tsisy atahorana ny fiainanao. Alleluia. Hallelujah. Nisy fianakaviana izay nampianarin'i Jesosy mihitsy tamin'izay manao hoe aza mitrosa tsony. Inona ozy izy ianao ny zavatra nitsanga tamin'ny fianakaviana io? Taloha zay rehefa mivarotra akoho, maka akoho, maka entana, dia any amin'ny fianakaviana io foana maka vola. Mba hampindra vola kely andray aloha hoe, mba hampindra vola kely andray aloha hoe, akana entana, ny afarany latsainy zay taty aoriana. Any am-piara-bavaka nareo maka. Nareo mba anara mivavaka isan'andro mangataka vola ty amin'ny gentlisy. Marary zany sa tsy marary? Sika maka any aty amin'ny gentlisy. Aty amin'ny gentlisy nareo maka vola. Ndany am-piara-bavaka aminareo ndray aloha. Dia ny tena mo tsy mba manana ambo-po. Dia averina le volany. Dia lasa ndray mindrana. Dia rehefa le mandeha mindram-bola iny, dia efa miomana tatiny vavany. Fa miomana ndray aloha tatiny vavany le ramatoa io fa tsy mora ny zavatra teneniny. Tsy maintsy mahataty. Satria ny waiza mo. Dia efa iaretana mandritry ny 10 minitra eo fotsiny aloha ny vavany na marary ary. Alleluia. Hallelujah. Ndray andro any vavaka tsara. Jesosy io. Mampalahelo ty mpanomponao ty ta olatsain'ny olona lavo zao foana. Nefa ndeha waiza mo a Jesosy fa zao e. Ndeha hoany ray aho aloha ndeha indram-bola. Fa zao a Jesosy e. Raha mandatsana farany io fa aloha moka vava farany io. Fa eo asisany akavola farany Jesosy. Ale, mbola entiny sady ohatra misy ambopotsy ihany koa zany. Satsa. Fa hoany any aloha Jesosy fa iaretako fo zao. Dia nakany dia ohatrany lefa mahazatsy. Dia fa ho asiny ray ianao amin'ny vava. Na asiny faraparany. Tia sisa mapindrana anareo izy sady nataony enjana. Tsy mapindrana tsony aho, tsy mamety tsony aho. Dia ozy ako namaly. Raisiko ty androanao fa zako tsy indrana tsony ao aorinan. Hallelujah. Tsy indrana tsony ao arinan zao, tsy indrana itsony. Alleluia. Hallelujah. Itsoraka na tsisy pitaty ary. Amen. Alleluia. Hallelujah. Sady ny raisiko le vola no niteneniko Jesosy ahy. Androan'ny farany. Hallelujah. Androan'ny farany fa ho averiko ny volany fa tsy indrana tsony ahy. Hallelujah. Isay ny indramako vola farany tamin'ny hoavana io. Ataovy alleluia mafy. Hallelujah. Fa fantatrao ve ny tantara. Fa raha tamin'izany anindrana 3 alina tany amin'ny 4 alina any amin'ny 5 alina tany amin'ny tamin'izany moa 5 alina zany mbola vola be. Amin'izao izao izy ao anatin'ny olana izy amin'izao fa mivavaka ao am-piangonana izy. Za amin'izao fotoana izao no mamy azy mba misy. Hallelujah. Zandray mamy azy. Ataovy alleluia. Za zao mamelona azy ary mikarakara azy. Ary tsy apondramiko izy, tsy apondramiko izy. Hallelujah. Ataovy alleluia mafy be zay. Hallelujah. Izy moa amin'izao efa lasa mivavaka miara-mivavaka amintsika eo Antananarivo. Hallelujah. Za mampahery anao fa io olona mampijaly anao io, ho lasa ekoaka eo anatenao. Amen. Mivavaka eo anatenao io. Ataovy alleluia mafy zany. Hallelujah. Yara hivavaka aminao io. Amen. Amin'izao zany mamelona azy. Hallelujah. Manohana azy. Rehefa misy zavatra hitaraina ny amiko, za aza matahotra fa hanampy anao ahy. Amen. Amen. Mamezy azoko atao aminy ahy. Ary tsy mampindrana azy ananiny ariary. Ataovy alleluia mafy zany. Hallelujah. Fanapahan-kevitra inona hoe Fanapahan-kevitra. rehefa Andriamanitra no miteny aminao, aza mihindrana tsony. Aza mitrosa tsony.
amainina ny olona sary tahotra ihany aloha zany amainina Amen. 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 ohatrany amainina ny olona matahotra ihany zany Amen. hoe aza mitsosa tsony aza mihindrana tsony Amen. ndao hitsoraka na tsisy pitaty ary rahalazy Amen. Amen. misy zavatra endrasan'Andriamanitra aminao fanapahan-kevitra inona hoe zavatra Fanapahan-kevitra. fa raha mbola matahotra ianao raha mbola tsy say ianao tsy momba anao zany Andriamanitra ary zany daholo mabloke mivavaka mahery mivavaka mazoto mamonjy fotoam-bavaka fa indrisy faibla amin'ny finoanao reraka amin'ny finoanao malemy ny finoanao matahotra ianao any ka tsy sa mandray fanapahan-kevitra henonao ihany ny zavatra lazain'Andriamanitra reanao ihany ny zavatra lazain'Andriamanitra fa ozy ianao hoe amin'ny fomba ahoana nefe tsy vitako pastera tsy vitako Jesosy aho tsy vitako ny makatoan zany indrindra zavatra anankiray anisan'ny mampatahotra ny olona dia zany manomeo an'Andriamanitra zany manina hoe Manomeo an'Andriamanitra. eo ny tena olana nefa raha resaka arabola resaka momba ny fitahiana arabola ry havana dia tsy misy lalana ahafahan'Andriamanitra mitany olona arabola akoatra ny hoe manome ihany akoatra ny manome ihany ataovy aleloia mafy Alleluia. zay ihany lalana iray manontolo anambinan'Andriamanitra ny olona vakio manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany Apokalipsy nazahoany izy te Jakoba nazahoany Jakoba ny tsodrany ny rainy nanome iny izy aloha raha mba tadidinareo ny tantara izy ny tsy mahay an'izany tantara zany ny tsy mahay nanome iny ny Jakoba Anpi. nanome anpiany rainy aloha nanomeka dia zay vao nandray ataovy aleloia Alleluia. zany ihany lalàna ny ao anaty baiboly ray manontolo tsy maintsy manomeka vo afaka mandray raha mijery ny tantarany Abrahama ianao nisy anjely telo lahy niditra tao an-tranony inona nataony Abrahama tamin'ireo anjely reo nanome inona nanome sakafo nanome hanina an'ireo anjely reo nikarakara an'ireo anjely reo taorianan'izay dia inona ny tenyile anjely amin'ny heritaona toy izao aniny ianao Tsotso zazalahy. hitsotso zazalahy ianao hiteraka ataovy aleloia mavy zany Alleluia. eo amin'izay fanapahan-kevitra zay foana eo amin'izay fanapahan-kevitra zay foana ny mahataraky ny mpino eo ihany ny mahataraky ny mpino maro rehefa nampitomboana ilay koba iaraky ny tanana an'ila elimpaminany nampitombo ilay koba iaraky ny tanana an'ila dia naninona aloha raha vehivavy antaniny olinao maheno tsara ve maharaka vese hoe Maharaka vese. naninona aloha raha vehivavy atao tenin'ny olona manapa-kevitra tsara zavaty tsy maintsy nanome any ary aloha vao nitombo ilay inona Mofo de koba. le Koba sy teloilo. koba sy teloilo tsy maintsy nanome raha mijery anao ny tantarany Elisa mpaminany misy vehivavy zay vehivavy Sonemitra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fadimy na toko fahina zay tsy tadidiko izay sa toko fahaefatra vehivavy Sonemita tsy niteraka fambarany baiboly fa isaky ny mandalo amin'ny tanàna io Elisa sy ny zatoviny dia nataon'ilay vehivavy inona Nampandrosoana. karakarainy inona Sakafo. sakafo dia nampandrosoany taisy Tao an-trano. tao an-trano dia avy eo nanamboarany inona Trano. trano tao ambony rihatra naninona ny dikan'izay Nanome. nanome no nitany Elisa mpaminany fa nikarakara azy raha vehivavy ahoana ny tenin'ny Elisa avy eo inona raha vehivavy ny tedavinao io vehivavy io efa antitra ny vadiny keo efa antitra inona ny banga tao amin'izy mivady Zaza. tsy nananjanaka zany foana ny lalàna fa inona ny problema mpivavaka raha manome a Jesosy dia aizany ray ny raha rivo raha manome a dia ahoana ny écolage
raha manome ady ahoana ny fatrano, raha manome ady ahoana n'izao, raha manome ady aizany ity, matahotra mandray fanapahan-kevitra. Any daholo ny problème antsika reo. Itsika io ny anilanao dia tena mandaingy se fa zany ny problème se hoe. Mandaingy se fa zany ny problème se a. Zany daholo ny problème mivavaka. Matahotra manome. Ny secret amin'ny pasteur Ertiny, ny efa fantatra reo zany. Mahatonga amin'ny pasteur Ertiny tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ataovy alleluia mafy. Alleluia! Mahatonga amin'ny pasteur Ertiny miavaka noho ny pasteur rehetrarehetra eto Madagasikara. Anisan'ny secret amin'ny pasteur Ertiny. Teny manome. Ary mahatonga amin'ny pasteur mbadin'io zao resako aminareo zao. Fa za hitanareo io tena miandry vola avy amin'ny tompo. Manina hoe? Miandry vola avy amin'ny tompo. Ary zany tsy mitovy an'le vola endrasanareo ny endrasako. Alleluia. Alleluia. Ny am'le misimisy. Alleluia. Miandry hatrany amin'ny 300 millions azo ako. Hatrany mihoatrina zavady? 300 millions. Any amin'ny 300 millions, 400 millions. Fa fatarareo ny secret. Misy olona be da be mbola mangata bola ato amiko ato. Misy mangataka mba mio kely 75 000 pasteur. Mba vonjeo 1 million pasteur. Zany ray mampanatena ny reny foana aloha na tsy manana ary. Manina hoe? Mampanatena na tsy manana. Asa aloha na fampanatena na pokaty izy io na hoana fa. Fa zao ihany no teneniko azy. Efa fampiandrasana mihitsy ahy. Alova rehefa tonga dia andefasako hoe. Alova rehefa tonga dia andefasako hoe. Zany efa amin'io tsy manana. Fa ny anto hoe tsaiko tsy any amin'le hoe za tsy anefa zary samy tsy manana samy sahirana. Fa fantatro ny secret na tsy manana ary mbola afaka mamea, mbola afaka mamea, mbola afaka mamea. Alleluia. Sahirana ary mbola afaka mamea satria zay ihany ny lakle. Efa manana fanapahan-kevitra amin'izany tsika. Alleluia. Za raha nakaty taby matavy tateny tsy hoe nisy vola be nanamboarantsika ny asa taty. Ny angatsika teto nanao ny asany tompo e. Fa fanapahan-kevitra. Tsisy vola fa fanapahan-kevitra ohatra hoe itsodrano anao aranabavy androany, rahalahy androany. Tena isy fanapahan-kevitra lalina ao anatinao men'Andriamanitra. Hiala ao anatinao ny tahotra. Fa eo ny tena olona mivavaka. Raha napa-kevitra hiderany tompo izy tsy problème pasteur. Lo ranga sa midainy seto daholo ranga fa tapa-kevitra hiderany tompo. Raha tapa-kevitra hivavaka hitabataba io izy areriny tsy hitabataba eto. Raha fanapahan-kevitra saron-doha io saron-doha koa tsisy raha irana zay saromanay koa ny lohanay. Zavatra tsy sarotry zany. Fa rehefa tonga eo amin'le hoe minina am'izay. Teneny mafimafy kely hoe. Hanome. Ohatrany tsy reko tsara. Hanome. Eo amin'izay ilay tena. Pasteur, raha pitso andoha an'izao ame an'izao ame andry am'izao tena tiany efa tena réservé ko mihitsy ny pasteur hoe anaovako amin'ny anniversaire an-tsainako. Eo daholo ny olan'ny olona. Eo. Ary mahatonga ny fiainan'ny olona bloqué ara-bola. Satria ny olona manana ny eritseritsy ty hoe mba azahoana fitahina ara-bola dia mitaraina amin'i Jesosy, dia mitomany, dia mididry mitomany eo dia mangataka tsy mitaraina tompo mijaly ane mampalahelo ane. Tsy zay anefa fa fanapahan-kevitra. Inona hoe azafady? Fanapahan-kevitra. Tao anatin'ny ray volana sy tapany amaranako ny toroteny. Mahafinaritra moa tamin'ny lahady teo tany Antananarivo ny akamaroan'ny pasteur maromaro ny pasteur vadidy niakatra tany nanao batisa tany Antananarivo tany. Alleluia. Tamin'ny lahady teo asivitehaka zany. Alleluia. 320 nisan'ny olona natao batisa tamin'ny lahady. Alleluia. Tovy alleluia mafy. Firy azafady. 320 tao Antananarivo tao. Tao amin'le hoe on'ny Jordan. Taizady nanaovana azy hoe? On'ny Jordan. Zao manko ny zavatra nitsanga tao Antananarivo. Itsika efa nazavaiko teto tamin'ny herinandro ambony angamba fa. Itsika zany ao Antananarivo tsy mitovy amin'ny fiangonana rehetra. Ny olona raha manao batisa tsy mirehareha raha miteny an'izany.
fa mba mijoro vavolombelona tenen'ny onelonao mba mijoro vavolombelona pasteur fa tsy mirehare izy Mijoro vavolombelona so de misy mamadika an'izany re manko hoe pasteur tena kosaky miteny de mirehare tsy mirehare fa mijoro vavolombelona. mipeda be fiangonana manao batisa ao Antananarivo fa rehefa manao batisa zareo de olona 20, 30, 100 rabe indrindra de eny amoron-drano eny azo anaovana daholy eny amin'ny ranony kiopa ary tsy misy olona hiteny aminy hoe tsy azo anaovana batisa eo satria olona vitsy kely zareo fa itsika tsy mitovy amin'ireny batisa talohan'le farany teo zao 700 natao batisa le tamlaha teo 320 natao batisa vahoaka tonga manatrika an'izany tonga de amanalina de inona ny olana nisy fotoantsika nanao batisa tamina rano ankiray zay tany ambanivohitra nalefan'ny olona Facebook asidiny vao ny oloko fahotana ny rano sotronay ozy izy ny olona io nge manakambary de mitorin'ny olona tany amin'ny commune ohatr' zany de lasa nitady rano hafa de mahita rano de ampifilafilai'ny olona be da be koa ny olona tsy tia atsika zany andray fanapahan-kevitra Jesosy eo anana toerana zay ndray andro any anaovana batisany fivebahana Haleluya. omenao anay zany ataovy aleluya Haleluya. de nomen'Andriamanitra atsika le tany ao sabotsy namenao de avy eo koa mbola nisy tanimbary anankiroa nomen'ny olona atsika ny viditsika tanimbary anankiroa ngeza be de taomireo tanimbary reo nanaovana an'le renirano ny Jordana tena renirano atratratra any amin'ny 150 mètres ny alavana fa le vita ao io any amin'ny 70-80 mètres any ny vita ao zao alleluia renirano lava be zay miolakolaka miainga avy amina loharano misy vato lampy mihitsy de eo ny mivoaka le loharano asivitehaka mafy zay Haleluya. tsy mora nanamboatra an'izany renirano zany satria tanimbary voany totofana aloha le tanimbary totofana hiakatra trany amin'ny 1 mètre mahery de izay ndray vao asina kanalina vaovao anaovana an'le renirano mba fantatrao ny vola lany am'izany any amin'ny 80 millions par jour 60 millions hatramin'ny 80 millions par jour fiangonana nefa tsisy vola sahirakiratra ny fiangonana zany satria tena be da be le asa enjehaka tonga atao zay de ozy izy ny pasteur sy ny komita am'izany pasteur andao emitra amin'ny batisa na raha ho atazodina am'le 26 février io ihany andao hitady toerakafa fa tsy tratra io ozy amatsy amin'ny komity sy ny pasteur sady tsy miemotra amin'ny batisa no tsady tsy mitady toerakafa eto tsika ny manao batisa Haleluya. rehefa misy fanapahan-kevitra ao mitsoraka ianao Jesosy mitaky anao ambany eo raha latsena bavy alleluia vola ny lany am'izany any amin'ny Simon 100 lasaka isan'andro satria izy natao misy beton le renirano tsy maintsy natao beton ny ambany ny sisiny akoroa beton daholo miaraka amin'ny vy any amin'ny Simon 100 lasaka isan'andro ny faravakely ny tenen'ireo tao any amin'ny 800 millions any hoany ny vola lany teo na mahery any hoany satria misy fotoana tsy miasa sabotsy tsy miasa lahady ndraindray koa tsy any hoany amin'ny 800 millions fa nijery an'izany hoe avaiza ny vola am'izany nazary mametram-panontaniana fa avaiza marina de ahoana marina vita ny olona tonga tao tamin'ny lahady gaga daholo hoe ohatra ny any amin'ny Saedeny izy zany ozy izy Haleluya. itsodranao androany fa iazakazaka amin'ny fiainanao ary tsy Amen. Amen. iazakazaka amin'ny fiainanao ary tsy azon'izany Amen. misy fanapahan-kevitra mila raisina Amen. raha vao mandray fanapahan-kevitra ianao de anokatra lalatrin'Andriamanitra Amen. mitsangana eo amin'ny plasy misy anao itsika zay vonona rehetra raha tsapanao io fiainanao io hoe tsy miova za aloha raha lasana vavy za azafady za tena tsy te hamitaka anao laha ny andro eto tsy mahatsapa na inona na inona izy mba maniry tena andray zavatra ko avy Sa zay Jesosy androany ianao aza atao tahaky ny famonjenao fotoam-bavaka hatramin'izay ty androany ty androany misy zavatra tsy maintsy ataonao Amen. iova Jesosy ary andray fanapaha Amen. Amen.
fanapa-kevitra ihany ny fiainana e. Zay ihany ny atonga ny olona lasa ny andafy dia fanapa-kevitra, ary mahatonga ny olona tafajanona eto tamatavy dia fanapa-kevitra. Mila manapa-kevitra. Ianao zay matoa tafajanona eto dia fanapa-kevitra. Mahatonga ny olona mahantra dia fanapa-kevitra, ary mahatonga ny olona manan-karena dia Fanapa-kevitra. fanapa-kevitra. Raha mbola mieritreritra ianao hoe mety amiko an'izao fiainako izao dia tsy maintsy ohatr'izao ihany ny fiainanao. Fa rehefa manapa-kevitra ianao tsy mety amiko intsony ty fiainako ty, dia misy fanapa-kevitra mila raisinao androany. Hitanao no mahatonga ny azy zany mahatonga na ohatr'izao hoe paster Eritiana ohatr'izao io, dia tsy paster Eritiana amin'ilay Eritiana tsotra fotsiny ilay anarany, tsy zay fotsiny. Nisy inona ny raisiko tao? Fanapa-kevitra. Fanapa-kevitra. Androany amin'ny tontolo-andro teto, ny fanapa-kevitra ao ihany mamaritra no avinao. Amen. Ry tanora malala, ny fanapa-kevitra ao ihany. Rehefa manapa-kevitra ianao andeha lavitra dia hain'Andriamanitra manatanteraka an'izany. Samy. Asandrato ny tananao ankavanana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tanteny izy mba asitra. Aku nanisik, ampun yang